za tsy resaka politika tsy koa fantatrareo ny antony fa ny antony dia zao tsy fantatro le Madagasikara tadidinareo ngamba fa 2013 ary latsaka président ary nieritreritra avy any Dubai nieritreritra hoe vitako ny manavitra amin'ny Madagasikara ohatrany Dubai avy eo tsy haiko le politika teto dia tonga ny 2018 niezaka ihany fa rehefa tena dinihako dia zao tsy haiko mihitsy le politika malagasy fa rehefa dia nanapa-kevitra raha tadidinareo atao après ny Covid iny nandany roa taona izay mianakavy kely tety amin'ny Madagasikara miaraka amin'ny satellite zay dia mianatra anaty tômôbila ny zanako dia lasa zay ny tety amin'ny Madagasikara satria tsy fantatray Madagasikara fa rehefa vitanay le 2 ans dia zay vao nanapa-kevitra niala teto Madagasikara ny antony dia zao zay vao fantatra hoe ny tena eto zany manome conseil amin'ny mpanao politika satria androany aloha nisitaka amin'ny politika malagasy satria manana andraikitra ny New York fa ny zavatra tiako ampitaina ny politicien malagasy da nafantara aloha Madagasikara. Sakana telo ny tsy ahafahana mampiroboroby ny fandrarana eto Madagasikara hoy ny Paitoekarena ny Rado Rafalimanana tsy afaka tena mitady lalam-barotra ho an'ny fandrarana izay ataony mpandrarà eo ihany koa ny fifehezan'olom-bitsy ny fitediavana lalam-barotra ahitana mpividy ny vokatra izay atao sy ny maro samihafa ary ny tsy fananana fahafahana ivoaka ny Madagasikara fotoana zao arak'izany anovana hoy ny Paitoekarena ny Rado Rafalimanana hatrany ka niain'ireo tanora liana amin'ny fandrarana ny tena ny androany nandritra ny famelabelan-kevitra izay nataony teny ny Ambohidahy amin'ny alalan'ny fananganana kooperativa toy ny agrobusiness no ahafahana mampirobobo ny fandrarana tanjona hoy ny Rado Rafalimanana ny ahafahana miara-miasa amin'ny fikambanana tsy miankina any ivelany ity kooperativa ity atao tanjona ihany koa ny ahitandreo mpandrarà lalam-barotra amin'ny vokatra izay ataony. Tsy manana accès financier amin'ny fandrarana malagasy satria amin'ny vazaha daholo ireo banky ireo dikan'izay na ianareo ireo ary resaka même pas $1000 ny azonareo trosainao amin'ireo banky ireo fa ny ambiny zareo ihany ary ny tena mampalahelo dia le malagasy miasa amin'le banky mihitsy ny tena mangotra le malagasy faharoa ny tsena ny problema le tsena tsy nampianarina ary tsy privilégiena ny malagasy anondrana fa ohatrany hoe tsy maintsy mbola nitohizana ny système colonial teto dia raha ohatra ka manao vanille nareo dia iny vanille iny tsy maintsy aterina amina mpanakarena anankiray fa tsisy mihitsy ny privilège hoe andeha ty vanille ty ohatra vanille mihitsy ny resahako ny vanille ange 250 000 ariary raha tsy haiko ohatrina vidy vanille eto fa ny gosina vanille anankiroa nge anaty tube ny Dubai ka 10 € farany any zavatra anankiray tena farany dia ny ola mpandrarà malagasy koa anankiray dia tsy mivoaka Madagasikara rehefa tia andrarany malagasy rehefa tia andrarà ianao mila mivoaka amin'ny Madagasikara mba mijery ary zay foana ny teneniko ny passeport tsika io matanjaka be fa aza manaiky fita amin'ny frantsay nareo na mivazanareo hoe rehefa mivoaka ny andafy dia natao hoe andafy Frantsa. Mbola tsy mahafeny momba ny fandrarana eran-tany na ny géo-économique eto Madagasikara nosy Madagasikara saingy azo atao tsara ny tsy hahatongavan'ny valanaretina mpandringana izay tsy hiditra eto. Tsy vahaolana nefa ny fanakatonana sistandra ho an'ny Madagasikara saingy azo atao tsara ny mandray fepetra entitra hoy ny Rado Rafalimanana. Tsika malagasy dia zao tsika nosy dia indraindray tsika tsy dia malala loatra ny atao hoe géo-économique na hoe fandrarana eran-tany raha ny tena marina dia amin'izao raha manaraka vaovao nareo fa be dia be ny firenena mandray fepetra manidy ny sistane tsika tsy miteny hoe manidy ny sistane tsy hoe milidina ny sisteme malagasy fa tokony kosa farafaratsiny tonga dia misy mesure raisina satria raha io variole de Saint-Just miditra eto Madagasikara ho sahirantsika satria ohatran'io mihitsy ny fidiran'ny variole teto Madagasikara tamin'ny andro taloha dia rehefa avy eo nisy ripaka amin'ny malagasy ohatrany tamin'ny épidémie amin'ny peste taloha tamin'ny andro fanjanahantany tany ka amiko aloha amin'ny fandrarana zava-dehibe fa ny zavatra ohatr'ireny mino aho fa fanjakana amin'io gouvernement vaovao feno tanora io dia mino aho fa tsapan'izany dia anjarany manapaka an'izay raha zay zany ny hevitra zao dia mila mandray mesure le plus tôt possible satria raha vao misy an'io ny firenena dia lasa tonga dia tapaka daholo indray ny exportation na ity projet tsy fity ary mety sahirana ho eken'ny olona le fidiran'ny vokatra makany ivelany.